reona malaritra amin'ny tompo mpifaliana ireny zontsika miona toy izao ihainy tenin'andriamanitra mantsy isika ary andray fampianarana tsara n'izany koa sakafom-panahintsika amin'ity anio ity ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanaka indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Talata 10 febroary 2022 ipanjenantsika ilay hevitra hoe mampafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina. Andehariavana hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Mioby an Jehova ary tany rehetra, velio mioboka mihira. Mankalazan Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny fiofirana. Amin'ny tropetra sy ny fitsofony anjomara, ka miobio natrehan Jehova mpanjaka. Aoka irondroana ny ranomasina sy izy rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy. Aoka itetanana ny rika, aoka hiara-mioby aminy koa ny tendrombohitra. Eo natrehan Jehova fa vitsara ny tany izy. Hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, misaotra noho ny tombonandro nomenao anay anio, ahafahana mivavaka aminao, fahasoavana nomenao anay izany. Mitera sy mankalaza anao ary izay tompo, manome voninahitra ianaranao satria Andriamanitra mahery, Andriamanitra masina ianao. Mahatsiaro ny tenanay izay, koa mamindrafo tompo, manota maro izay. Saso madio izay mba fa kely karidio izay mba fa mpahotana. Fanahy masino misaty anatinay, raha ny afatra tsara avy amofina indray izay, afantaran'ny asanao Andriamanitra. Aminaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny tian'ity rehefa malala dia hitanao amin'ny epistily faharoa soratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko voalohany ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra, voampitoro ny teny fikasana milaza ny fiainana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Mamangy an'i Timoty, zanako malala. Ho aminao ny fahasoavana sy famindram-po ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misaon'Andriamanitra aho, izay tompoko araka ny nataony razako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsaharana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina. Ary manira hitanao aho, satria tsaroako ny ranomasonao, mba ho feno fifaliana aho, fa nisy natsirovako ny finoana, tsy metsara velatsizy ao anatinao,
izay mitoetra taloha tao anatin'ny lohisa renibenao sy enika reninao ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Amen. Ray masino manamasinana fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ilay mpamonjy antsika. Nofinaina ho antsika anio ka andranetsika teo. Timoty 2:1-5 dia maneho indrindra ny taratasy nosoratan'i Paoly an'i Timoty ilay tiny. Nilazany tena ny mpanompon'Andriamanitra azy tokoa. Miasikasina tsara eto ry havana, ny amin'njara mofinainantsika anio tia, fampondoan'Andriamanitra tsy misy fitaka dia izao, mahatsapa tena fa tena mpanompo. Zany ry havana, mahatsapa tena fa tena mpanompo. Ny andiny voalohany, Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy, hoy Paoly manomboka ny epistiliny. Dikany teny hoe apôstôly dia hoe iraka, izany hoe olona nametrahana andraikitra na nomena teny ampitainy. Azo ambara koa fa olona tsy manao izay tiany fa izay mpanaoviny azy ihany, tsy milaza izay mahafinaritra azy fa izay sain'ny tompony, teny mpaniraka lazainy ihany. Ary tena niainan'ny Paoly zany, izany mampanompo azy fa tsy tompo, ary tokony hianarantsika ihany koa izany. Mahatsapa tena fa tena mpanompo. Fa izao koa ry havana, ny amin'izany mpanompo n'Andriamanitra tsy misy fitaka izany, mivavaka hatrany ho amin'ny mpiara-manompo. Zany ry havana, ho ny andiny fahatelo, fa tsy manam-pitsarana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andra-manara, hoy Paoly amin'ny Timoty, zanany am-panahy. Tena mivavaka tsy nitsahatra ho an'ny olona nametrahany andraikitra i Paoly, mpiara-manompo ary mitovy tompo no mitovy tanjona izy mialaka. Fianarana ho antsika ihany koa zany ry havana, mba mivavaka ho amin'ny mpiara-manompo fa zavatra hafa no andaniana fotoana. Tao laza amintsika izany amin'ny fotoana rehetra, mba hifampiarezantsika eo amin'ny tompony amin'ny ohatra tsara ambaran'i Paoly eto. Fa izao koa ry havana, ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy misy fitaka dia izao, tsara fifandraisana amin'ny mpiara-mpanompo. Izany voalaza ny andiny fahaefatra, ary mahery ahitanao aho, hoy Paoly manoratra ao an'i Timoty. Mampibaribary ny fahatsarany fifandraisana eo amin'izy mianaka samy mpanompon'Andriamanitra zany fomba filazan'i Paoly izany. Ka olona tsy mifandray ve moa mba te hifankahita? Anjarantsika ry havana mandinika ny momba antsika sy fifandraisantsika mpiara-manompo amintsika. Fifandraisana manao hoana? Zava-dehibe zany ry havana. Azontsika maneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika, iray ihany tsika eo amin'ny tompo. Ary zava-dehibe no azontsika maneho izany. Noho izany, mila mifandray tsara sika amintsika mpiara-mivavaka, ma irain'Andriamanitra irahantsika. Izao zany ry havana, saina zany dineo, azonao mifandray amin'ny mpiara-mivavaka amin'ny olona rehetra koa, ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay manome fafatra ny tena mampanompon'Andriamanitra tokoa, ka mivavaka ao amin'ny mpiara-manompo, tsara fifandraisana ihany koa, ary mezaka mifandray am-pitiavana amin'ny olona rehetra. Mivavaka aminao izahay, ny amin'ny asan'ny fiangonanao mitoro ny filazantsaranao. Da io izany Jesosy, ny amin'ny ezaka rehetra azona mitoro izany isambatan'olona, eno amin'ny fiainana manontolo izay efa nametrahanao anay. Mivavaka aminao izahay, ny anasitranareo marary, ny hitahinao ny asa fitsaboana, ampinoandreo azo manjo tompo, vonjeo reo matra sahirana, toanao reo mareo sokiolona, reo traboana. Tompo, da io ny fiazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana tsara, ny fianarana, dia miarovanay hitahiny firenenay. Mivavakay, dia ataony amin'anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy anay, ilay nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe: Ranay ao izay ny an-danitra, ao masinana eny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Miheno an'izy ihany na sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namela anay izay meloka taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny sery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ry havana malala ny zodrana tohotra anao amin'anaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tombontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefe. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.